Fanaparitahana drafitrasa nasionaly dina amin'ny aretina tsotrosiaby na malagasy. Io zany dia vondron'aretina maromaro izay navondrony OMS ho anankiray ny fomba entina miady aminy satria ireo aretina ireo dia aretina tsy fahita intsony any amin'ny tany managamanosy manankarena fa mbola fahita kosa aty amin'ny tany lanitra ary tsy dia misy miraharaha intsony ireo aretina ireo. Saraka amin'ilay aretina zany dia ireo aretina izay atao hoe azo soloana sy tsaboana amin'ny alalan'ny fizarana fanafody fobia dia fantatsika amin'izany ny bilharzose na takidrano ny filariose lymphatique na ny olobea ary ny kankana rehetrarehetra isan-karazany ao anatin'ny sinaingizeny dia ny sokajy faharoa zany dia ireo aretina hitsaboanan'ny olona tsirairay izay voany kosa dia ao anatin'izany ny apokana, ao anatin'izany ny haromontana, ao anatin'izany ny cysticercose ary ao anatin'izany ny peste. Ka ity androany ity zany dia fampahafantarana hoe misy zany drafitrasa zany ary ilana ny fanetsehana ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba hitondra ny fandraisany anjara ny anjara birikiny zany indrindra amin'ny fambatsim-bola hoentina miady amin'ireo aretina ireo satria ny OMS zany dia mitarika ihany zany amin'ny fandrafetana ny drafitrasa io ary miantoka tanteraka atao hoe ao anatin'ny 5 taona farafahakeliny ny fanafody hoentina miady amin'ireo aretinareo izay atolotra ny fahizakana malagasy mamaivona isan'ireo. Ireo aretina voalazako ireo moa zany dia ny aretina misy eto Madagasikara fa misy any fitony filo mahery any izy raha eran'izao tontolo izao fa ny misy eto amintsika dia ny foton'Andriamanitra fa vitsivitsy ihany na dia atao hoe misy ny anankiray tena manenatra na dia ny testa izay tsy dia fahita firy afa tsy tany anankiroa eto Afrika ihany fa ny tena mahazo tena mpahazo ny vahoaka malagasy ireo aretinareo indrindra zany ny kankana ao anaty kibo izay mahazo zaza indrindra ny ankizy izay ao anatin'ny sokajy taona hianatra eo amin'ny enina ka hatramin'ny 11 taona eo zany dia raha antsika mahafantatra fa miparitaka eto Madagasikara ankoatra ny kankana anaty kibo zany ny aretina takibo zany ary miparitaka eto Madagasikara indrindra amin'ny ilany atsinanana iny ny obe na dia misy ihany amin'ny faritra sasany ny apokana moa dia atao hoe fantatratsika ihany mitandrona hoe latsaky ny olona ray ao anatin'ny ray alina zany tamin'ny taona 2010 kanefa na zany dia mbola be dia be zany ireo faritra ireo distrika izay ahitana ny aretina apokana eto Madagasikara mbola atao hoe amin'ny distrika raiky amin'ny 12 ny distrika ara-pahasalamana dia mbola misy 70 mahery ihany zany mbola betsaka ny aretina apokana dia tonga vakivaky marary mamenatra dia io aretina peste io izay tafiditra ao anatin'ny fotoanany tokotsika zao somary lasa alony tany akongolava satria araky ny hitanareo reny efa mipoaka sady zany ny aretina ny akongolava aretina peste ny antony sy fikajiana loatra ny tontolo iainana satria dorana ny tanety dia mandositra avy any ny voalavo manatona ny toerana misy ny tanàna zany dia manaparitaka ny parasy parasy mitondra ny aretina satria arety voalavo peste izay hoentin'ny parasy dia manaikitra ny olona dia izay zany hoe tsy fikajiana tontolo iainana voalohany indrindra loatra zany anisan'ny mahatonga peste ary mila fandraisana andraikitra be izy io tsy ho an'ny sehatry ny fahasalamana ihany fa ny sehatry ny tontolo iainana, sehatry ny fanabeazana, ny sehatry ny atao hoe ny tompona andraikitra misy aisy sokajy firenena.